Lanetinao mifamatotra amin'iza hoe ny fiainanao. Ahiny tompo isika rehetra. Betsaka kanefa ny olona tsy tonga saina ny amin'ny zavatra izay mahazo anazy. Tsy tonga saina ny amin'ny zavatra izay iainany. Everiny fa izy ny ratsy vintana. Everiny fa izy mihitsy no tsy mahita vola. Everiny fa izy mihitsy no anisan'ny olona ratsy chance amina fanambadiana sy namana. Or nefa misy zavatra mamatotra azy ao izay tsy fantany akory. Ary rehefa mifarana ty fampianarana ity dia hivavaka ho antsika tsiraray avy ny tena koa mba hanafahany tompo anao. Alleluia. Tiako loatra ny mahitanao mandresy. Faly aho mahitanao mivoatra sy mihatsaratsara. Ary ny tanjoko mba hiarantsika eto dia mba tonga ny fiainanao ho lavorary tanteraka mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Fa zay fanontaniana zay androany tsara mba ho fantatrao ihany mifamatotra amin'iza ny fiainanao. Hitanao ny ahafahanao misaintsaina an'ilay izy dia mitovy amina zaza anankiray izay mbola ao am-boka. Zaza anankiray ao anatin'ny kibon'ny mamany. Famatotra amin'iza ny fiainan'iny zaza iny? Famatotra amin'ny mamany. Mihinana voamadilo mamany dia misy voamadilo mandeha aminazy any. Mihinana sakay mamany dia misy sakay mandeha amin'ny zaza iny any raha mbola ao an-kibo ilay zaza. Dia ohatran'izany rehetrarehetrany na izy efa minono ara, ohatra hoe zaza minono, misy famatorana foana ao. Dia tsy mahagaga raha misy zavatra hitovizany amin'ny reniny iny zaza. Ndao antsika jery ny tantarany Jeremia mpaminany. Ato anaty Baiboly ato misy tantarany Jeremia mpaminany. Jeremia toko voalohany. Ovakitsika manomboka ny andininy voalohany. Jeremia toko voalohany azafady ny andininy faefatra ka hatramin'ny fahadimy. Jeremia toko voalohany dia ny andininy faefatra ka hatramin'ny fahadimy. Izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe Jeremia toko voalohany andininy faefatra ka hatramin'ny fahadimy. Tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe hatry ny fony ianao tsy mbola noforoniko tany an-kibo no efa fantatro. Ary hatry ny fony ianao tsy mbola teraka no efa no amasiniko sy notendreko ho mpaminany ho an'ny firenena. Alleluia. Averiko vakina indray mandeha. Tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe Jeremia zany izy miteny. Tonga taminazy ny tenin'i Jehovah nanao hoe hatry ny fony ianao tsy mbola noforoniko tany an-kibo no efa fantatro. Ilay zany tenin'Andriamanitra tamin'i Jeremia. Ary hatry ny fony ianao tsy mbola teraka no efa no amasiniko sy notendreko ho mpaminany ho an'ny firenena. Alleluia. Maro ny afanareo olona na dia efa mivavaka azy fa mbola misy zavatra foana mamatotra anazy. Betsaka tatran'izany. Izy efa mivavaka. Sahala amin'ny fampianarantsika tamin'ny maraina mahakasika ny Abrahama zao. Nandidy an'i Abrahama Andriamanitra mba hiala amin'ny trano ny rainy sy ny reniny. Or nefa i papany ndraiky no lasa nitondra ny baolina. Ny antony nan'iran'Andriamanitra nefa hoe Abrahama mialanao amin'ny trano ny rainao sy ny reninao dia satria fantatr'Andriamanitra fa i Abrahama ny papany dia mbola manompo Andriamanin-kafa. Io zany le raha tsy tian'Andriamanitra dia mibaikona izy hoe miala eo anao. Nanompo Andriamanin-kafa. Ny Andriamanitra ny vavahany papany Abrahama dia Andriamanitra masoandro. Io masoandro io zany lazainy fa Zagnahary. Io ndray zany no natsangany zareo hoe ho Andriamanitra. Dia tsy dia mety tamin'Andriamanitra iny rehefa dia hitahin'ny Abrahama Andriamanitra. Tsy dia mety taminazy iny raha dia ampivoatra ny fiainan'ny Abrahama Andriamanitra fa ozy hoe miala ao amin'ny trano ny rainao sy ny reninao. Mialao misy zavatra zany nasaina miala. Ka betabe ny olona ao anatin'ny tontolon'ny fivavahany misy zavatra aniran'Andriamanitra anazy ialany fa tsy ialany. Mba somary bitsobitsiky kely olona akaikinao mba efa niala ve ianao hoe sa mbola ao hoe tenena izy e. Rain'Andriamanitra ny ianao. I Jeremia zany raha tena io andiny soratra masina iny vakina dia mifamatotra tamin'ny
Andriamanitra. Ny fifamatorana riavana misy fifamatorana tsara, fa misy fifamatorana ratsy. Sanabeny Jeremia tso dia hitatsika fa fifamatorana tsara mbola tany anatin'ny kibo izy. Nefa no amasiniko izy Andriamanitra ary notendreko ho mpaminany ho an'ny Jeremia. Alleluia. Ny famatoro tamin'Andriamanitra. Misy riavana olona anankiray ohatra hoe meloany anaovan'ny mariazy. Za efa naheno tantara ohatran'izany. Andeha hanambady, mbola tsy mariazy akory nenjareo fa reny le fombafomba na olo ambanivolo reny. Dia melohan'ny fanambady le lehilahy sy ny vehivavy tsy nanaiky le rafozany raha tsy nindesiny tany ampasa. Azonao? Atao maheno ny razambe ampasanao. Fa matoanao izy anambady anay dia mila manaiky ny fombanay. Dia ny fomban'zareo ony rehefa anambady dia mandeha ampasa. Dia mahatongalitra mody ny fasany ge dia nareo dadalahy be, nareo janon'olo anambady marinera. Karan'izao. Dia raha niteraka izy dia faninareo zanany atao zany aby. Fananganjareo dia aminareo mijoro aminareo zahay ohatrany hoe betabesany mila very mila hoe mijoro hoe manino hoe nefa ny tegna marina am'izy io rehefa miresaka amin'ny devoly, miresaka mifanan'olo efa maty. Fa tsy possible zany hoe olo maty ny tahanao mbola velona zany. Tsy manambanimbany fomban'olona zany. Fa misy olona dia tegna tsy tafetrehitra mihitsy. Matoa izy maty ka nalevy agnaty fasanao tsy manana force atsony izy. Tsy manana. Dia mba mieritreretra anao fa matetika ny maty amin'ny andro mangatsiaka foana vonteny. Hoe manitsy babanareo, manitsy olobenareo fa matero lamba. Fa tsara mba nisy ohatra hoe mois de décembre ilay mafana be reny ka mba nisy nanonofo ndraiky hoe agnanana aloha lamban'ny dadabenareo fa mafana. Izy le manitsy foana no reny. Tsika koa tsy sanatria hoe manivaiva razana na hoe manao tsisy dikany famaty, tsy zany. Fa ny mivavaka amin'izy ireny tompoko dia fahotana eo anatren'Andriamanitra. Raha saina anao mila tsodrano amin'ny papanao, izy mbola velona iny no asehako mampitsodrano, izy mbola velona, izy mbola matadidy zavatra, izy mbola miaina soamantsara amin'iny izy no teneninao. Satria izy ny Baiboly fa ny maty tsy manana anjara amin'ny velona. Ny olo zany rehefa maty tsisy tsony fomba ifandraisany aminao, na papanao agnarany, na valahnao agnarany, na rafozanao agnarany, na papabenao agnarany, na tantinao agnarany. Rehefa maty izy dia atreo ny fifandraisanao aminazy. Na ifamantaranandro era mijanona amin'iny olo iny. Tamin'ny 20 izy maty, atreo ihany ny famantaranandro iny. Fa tsisy olona afaka miteny hoe misy re hita amin'irayna izy iny. Atreo. Tamin'ny 7 izy dia mijanona amin'iny amin'ny 7 iny na ny famantaranandro. Atsika rehetrarehetra fiazana. Dia ino ozy anao ny zavatra nitranga tamin'ireo taonkonana izay noentina tany ampasana. Dia tena nampalahelo fa ny fanambadiana moa lasa tsy nanjary, niteraka zareo sampoany zanany. Satria angatra reo naseny namena anazy, namena le angatra iny zazy zanaka anjareo mena re. Hatramin'ny tomobily nividin-jareo simba daholo. Satria natolotra ho an'ny devoly. Za milaza aminao fa tsisy devoly miova fo zany, ratsy mandrakizay devoly. Tsisy devoly tsara fanahy zany. Mandenga no miteny tromba ny rano no tromba tsara fanahy. Bandesa. Tsisy tromba tsara fanahy zany. Para mamaky Baiboly anao dozy Baiboly hoe ny mpangalatra ho tsy avy, raha tsy angalatra amono andidy. Nde ndany mba mamadibadika tantara fa tsara mbola misy olo ka tafavoaka be satria midola fanafody izy. Za dia tena nanana rahalany papako zay manananga be kay raha vandesy tonga raha ataonjareo ilaina. Tadidiko zay tambola kely asainjareo mitondra atody amena olo dadabe na olo ka izy reo zany dadabe ka hainy feo dadabe. Ka raha ataoko akeo zao raha olo nahita ny papako maheno ny feoko dia matadidy hoe makaraha feo ny Jakoba reo zany kozy zareo. Zao ka izy
zanak'ilay dadabenay izy io mahay feon'olo maty reo hainy tsara be mihitsy dia indray mandeha io atody io misy zalahy zay maherery andro nisorony soradrary satria atody amenany andrabe io tsy maintsy voasana dia anao vao mipetraka dia karaha misy rano bododododrany mindofotrano ka raha efa ianaran'zareo iranahy papanay moa aveo niova fo nandray ny Jesosy dia izy tagnatin'ilay fiovampo amizay izy namosa i raha jiaby nataoko regny anao izy vandivandy daholo reto izy raha fampiasay izy efa ainy fomba fandomany rindrindry ary tsy mahazo jereva mitodika ny-tany hafa zarana mba mieritreritra mba hoavy dadabeko zany mba jereva koa azy raha zabazafady tsy mahazo jereva fa jamba ia dia zareo magnano ny raha io any dia anao zay mitodika ty misy tonga anao mba te hitodika eny fa matato jamba dia tapenako mas teo zany nahitako ny vandivandy an'zareo mi raha io dia nataony amizay te magnazy tampena anao noro ohatra zany chinois izy iny dia ilan'oro fo mitapena raha ohatra dia histoire maro raha tantareko anao zany tsy magnano fausse témoignage zany fa raha lany papako retako aminazy nilaza fa nanana an'io zanahary be angabe io olo jiaby magnerina Madagasikara mandeha mitady anazy ka izy mandenga andenga natratraranay anazy zany misy namositra soradrary tagnatin'le atody misy namositra soradrary ainareo soradrary zany amin'olo mandrary regny misy colorant zay ohatra tiana asiana menamena asiana vertverte asiana blé dia nosoran'zalany igny le atody efa vovo zany regny amba atody misy roapolo laniny ka izy fo mihinana ny raha io mitonasana toka dia izy micommande maigreta anzany mitoka teny dadabeny hoe maigreta dia aterina teo itoka mena io miaraka amina fenako tsisy raha ratsiratsy nisy aminanjo dia vola tsy vaky zany ony tamin'ny atody io matotarana anany tabela tamin'olotro ananjy ke soradaromena rehefa nirehetra amizay jirina teo mitavela tamin'olotro ananjy mavandivandy avao dia teo amizay izy midevoile hoe i raha io teo nianara mandeha agnaty fasana zany tsy mifadiana bony ianarana feon'ny raha jiaby dia kay zany rehefa tegna dinigna zany i raha vonkakazo jiaby reo namboarin-janahary reo magnasitriny teo fa izy fo magnano polipolitika anany dia no dia amasitriny malaka talapetraka ifangaro ranoregna dia mody mahay manano formule raha eny izy nefa kay zany mahira vomanga io efa tanenao io andrahonao magnasitriny raha jiaby namboarin'Andriamanitra roa zany exploiteny zany dia anao moko dia matokotoko satria raha tamina pomasy reo kare tsy azo mivoaboaka sesika anao rehefa miakatra andrano mandeha indroa dia magnano masindery no mametraka anazy dia nitanina kotriny mahainy ragaketyranga haino mandenga fa rehefa nijoba volombelona izy teo zay vao nafantatra zany zany raha nahazo anay iny hatramizay ka zara mbola regny olo milaza mahainga be regny tsy mahasamy resaka anoloko regny fa baraka izy aiko daholo hatramin'ny kapokany tsy natorony io ampabenay daholo secret jiaby taloha rehefa misy raha karan'izao dia zao raha tiany atao fa misy karan'izao dia zao izy fa izy io tsisy raha marigny aby ozy fa le olo izy misy mino dia mahazo résultat dia ndanaty koatra jerevo fa zany misy raha tenenina io izy misy fiafarana tsy manjary anao izy mety possible mety hoe meny raha io vola meny zavatra io zaza fa misy problème ny vola iny misy problème ny zaza iny ary ny tegna malaky makatra io tsy poso izy fa patalo efa nahazo le degré io amin'ny patalonao ao misy raha makatra dia
dia misy tezitra. Dia namna regny marikeo fa regny olo milaza anazy fa mpimasy be regny maventiventy pataloha daholo ito. Ia. Misy afantarana anazy. Itahinao ny tono. Ka tiako ambara aza mamanety fitahana rehefa mivavaka dia mivavaha. Aza fangafangaro ratsy manjatso. Ary fitany devoly atsika hoe zay ny agnanaovanay ody gasy pastera zay tsy mamono olo fa mitsabo-tegna. Anao mety tsy mamono olo fa anao keo raha metrahana tagnana misy devoly. Izy zany misy devoly. Satria misy zavatra resahany zareo mizio. Tanao zareo magnanay foa masina karan'izao magnamasina ny zavatra. Or Andriamanitra ihany nefa ny tompony zany hoe fanamasinana zany. Jesosy rehefa nampianatra ny vaviny dia manaova tahak'izao hoe rainay izy any an-danitra ho amasinina ny anaranao. Ny anaran'i Jesosy no atao amasinina. Fa tsy kidy voalala. Azonao ma zany? Ohatran'izay ilay izy zany. Dia misy olo mbola taditsiny foana raha volamiko izy. Nanahy pastera tsy ariako na zany ny pastera fanafody ndesiko boaka tany razana. Na ndesinao boaka tany razana io. Na nalainao taty. Izy regny tompoko tsy afaka mitahy. Raha mafy devoly tsy magnety roahana mpivavaka. Azonao zany? Raha mafy devoly tsy magnety roahana mpivavaka. Ho anao zay mba efa nivavaka teto dia nahita ny masonao efa maro devoly miroatsika tany. Dikan'izany faible izy, malemy izy. Ahoana dia nongalianao raha malemy. Raha nongalitra ny dia aloha Jesosy manomana. Anao n'Andriamanitra mivavaka. Io no afaka miaro anao. Andriamanitra manome rivotra iainantsika io fa tsy mpimasy. Andriamanitra mahatonga masonao mbola mahita io fa tsy mpimasy. Azonao ve zany? Misy amin'ireny manko milaza iranao no mahay ary jereny tsara fa raha ohatra ka namosavin'olo anao tsy mpamosavy mihitsy manafaka an'io. Ireo tsy mifandroaka. Devoly samy devoly tsy mifandroaka. Tsy mifandroaka reo. Fa raha anao te ho afaka magnatona ny Jesosy. Amen. Toroteny sana amin'ity rehefa matetika tsy dia tian'olo. Ary misy amin'ny sasany rehefa maheno fahamarinana sanan'izany dia te hiala hivavaka mihitsy. Mifona aminao za raha tsy mety aminao fa kosa mety amin'ny fananao. Alleluia. Voalazan'ny Baiboly fa ny fanahy zay manota ozy no faty. Ny fanahy zay manota no faty. Dia eto zany dia tia anatonanao amin'ilay tantaran'ilay olona teo. Nandeha tany amin'ny fasana zareo mba hifamatitra amin'ireo razana sy ny olona efa maty. Satria nasika be le raha fozany tamin'izany. Le raha tingitro vonantonenao mila magnaraka fombany. Io fomba io nefa tsy mba fomba mba araha. Fa ndesin'olo tamin'izany asa nalaigna zany misy rano tagnatina kopy napetraka tambonina fasana. Da aveo nagalana ravina isikisika to tagnatin'ny rano. Dia i rano iny tokotokavina tsy haiko misy ino magnanjanomono. Dia izy azo takeo amizay naparitaka tamin'izareo roa mpivady. Rety zany kane rety. Zanakan-jareo, fananan-jareo, momban-jareo jiaby anareo azonao? Dia mba imaginao ve izy ampisana amin'izany? Hitondra sansy karakory moa ny fasana. Olo ary matahotra fasana. Sanao tsy matahotra. Zara tsy tamagna amin'ny toeran-karan'ireny. Zany mandeha zany efa tsy hidiny. Ndiananao any am-pasa. Ahoana ndraiky tadiavanao fitahiana any am-pasa. Dia izao koa zavatra mila fantanao fa i devoly raha nidina avy tany an-danitra tsisy fitahiana zany nomen'Andriamanitra anazy. Ozo raha nomen'Andriamanitra anazy. Ozo. Ka raha anao andeha agnatona mpimasy égale magnatona devoly. Devoly égale na voaozo. Tsy possible mihitsy havana olo voaozo kale andeha omenao fitahiana. Nangasy ary manana fahirena be mihitsy hoe mivalala tsy an-tanana ozy tsy atolotra zany. Ka tsy possible anao andeha hitady fitahiana amin'ny devoly voaozo. Zay olo mandeha amin'ny tany misy ozo dia mahazo ino? Mahazo ozo.
hoe ndao mialaka ody fitia devoly tsy mahay mankatia fankahalana anao amin'ny devoly fankahalana hitanao ny olo tratranà ody fitia raha tsy maholahola jamba maty malemy ratsy fiafara ratsy fiafara ary ny zavatra ataon'olo an'ireny ody fitia reny tsisy raha manjary fa raha maloto moseny hoan'ny olo raha maloto ohatra zao lehilahy le izy viavy io rehefa agnatina fatimolana igny i raha maloton'igny ataony raha hoan'ny lehilahy zany iny mahazo amizay dia tsisy raha azo olona amizay lehilahy io ny olona tratrana fagnafody matetika rehefa elanela karaha sovaly agosty à droite ty tsy tompony tenantsony dia na andeha hiasa tsy vitantsony na mafaranivony tsy vitantsony fa dia igny amizay izy izy kofa nagnano karan'igny andeha ateriny viavy io na ateriny lehilahy aheriny amin'ny vadiny any dia vanao olo aholahola amizay toga aminao trano dia mietretra anao fa fitiavana zany e ody fitia ndana jerevy regny olo tratrana ody fitia sy namana iny fa izy fa tsy milamina foa mivotonga trano fitiavana be zany dikany ao amin'ny devoly tsisy fitiavana jesosy rery ihany no manam-pitiavana amen aregny raha eky anao ny any fialanena amen oe paster nareka aty mitorra mananjay tsy mety aminahy tsy mety aminao fa mety amin'ny fagnahinao alleluia ary anao raha mandeha mivavaka le paster reny tsy mahasamy mikoragna raha karan'izany mangalany moramora rakitra anao foagna tianelay fagnahinao tsy tia mivonjiny aigny jesosy anao karaha vignitra amin'izany anao tsy efako fô mamelany elo fa ny raha mariny tsy maintsy atoroko anao hoavy fotoana ho adininy tompo manko anao mavadiny lanitra nataoko oro izy lasetin-tromba anao tsy mety narianao ahoana izy lamba ho an'ny tromba io izy mbola kajino koa fa nefa anao izy karaha mandeha mivavaka amin'ny jionari io marao tsy mampanonofo ratsy fa dia misabaka nagnaranao amizay misabaka tongotra raiky amin'ny Belzebuba raiky amin'ny Jésus Kristy dia mba miazaka zany anao raha ohatran'izao ny pozinao e tsy possible anao masalavitra dia zany rehetrarehetra zany mibloke fiainany tsy mampandeha na jiaby atao io raha ohatra ka ny ody gasy sy ny fanomboan'ny tsampy iny mampanjary premier puissance mondiale Madagasikara tsika niry avy na mihinagna limonady raha nariany mihinagna tantôt ay da ariagna sasany mihinagna limonady da nariany hitanao ny razana zany ray aman-dreny be loloavina regny arajay fa regny tompoko tsy azo ivavahana ohatra hoe maty kakolahinao ka le dadilahy hitanao moa fa anagnano microbe grec trosany za iny dadilahy io mba vonjeko ro dadilahy tapitra foagna ny taogna raiky fa tsisy dadilahy anao ifôko lasa microcrède foagna salogno raha andigniny dadilahy nano intervention anao antitra e maheno be tsika rehetrarehetra kaza mba mety fitahany olo amin'ireny atsika magnadio fasana atsika mikarakara atsika rahasaina simba ny fasana afaka manamboatra fasana ary rahasaina anao mataka matavika agny tsy haiko Majunga Toliara ny razany tanindrazanao azonao atao tsara ny fatinao mandeha any fa rehefa vita ny fametrahana azy any dia mba avelao izy mba hipetraka soamantsara azonao fa tsy isaka ririnina dia anatitra an'izao elakany ndraiky aloha isaka misy problème kely dia anao zamany velo mbo fitaka amin'izany e aloha alaka moramora amizay fa misy karaha tady vinitra ndre mijery anazy ambanimbany razan'olo manano tsisy dikany
razana. No, za ty tsy magnano dikany, tsy magnamanimbany fa magnatoro ny many. Lai Jesosy aninao. Ny sasany zany na izy fa dekona io tsy maintsy andeha madika zany miza madika. Tsy firany pasterany dianay fa madika zahay. Izy io manao mitsodrano madika. I Judasy rehefa madika ny Jesosy dia ataoko zay raha tena atao dia mandeha. Fa tsy nitsofiny Jesosy rano. Anao raha andeha madika raha mandeha maramora fa usa dia mivadika an-dalana eto. Raha tsodrano fa ny paster tsy ho azonao amin'izay. Da iny tombony ianao. Raha anao mandeha mamadika zany neka mpamadika an'iny ny ranao mpamadika. Tsara zany sa ratsy? Nefa ataonao isan-taona. Da iny tompony ianao. Da iny Jesosy ianao. Da iny Andriamanitra ianao. I Jeremia namana dia tegna nifamatotra tamin'Andriamanitra. Fa ireto mpivady zay tantarako anao reto nifamatotra tamin'ny devoly. Dia iny ny zavatra nitranga niteraka ihany zareo mivady fa izaza io bado fo 66e Mexico éternel. Anapelana azany megna lesy no tsisy miditra anaty lohany. Ampenana izy raika ambin'ny folo taona zanak'Andriamanitra mbola tia mba ikereto imaginenao raha karaha zany mandany vatsany zany. Inona ngako satria nampifamatorona tamin'ny Satana ny fiainana. Nampifamatorona tamin'ny Satana ny fiainana. Tompony amahany fatorana rehetra voany. I Jeremia dia ohatrany sisiny fa hatrany amboka Jeremia no nifamatotra tamin'Andriamanitra. Fa misy olona sasany nifamatotra devoly. Dia madinikely ny nomontsika ny teny nifamatotra amin'izy. I Samsona ihany koa dia hatrany amboka nefa nisy fifamatorana tamin'Andriamanitra. Izy mbola tanaty kibo tany. Satria ny tegna marina dia momba ny ray aman-dreniny Samsona, olo tsy miteraka. Fa ndray ao zareo misehona anjery ho hiteraka ihany nareo, fa izaza teraka nareo dia ho mpaminana, ho mpanompon'Andriamanitra. Tsoka sinkareza ny lohany. Tsy azo alana zany randran'ingaly. Tsy azo asiana lamina. Bedabe ny sakafo tsy nazo nohanina. Nifamatotra tamin'Andriamanitra. Maro ny vehivavy bevoka. Rehefa misy tsy azoazo dia misy magnatoro hoe ananao mandeha mitsabotegna mpimasoka e. Marary ianao kare satria vehivavy bevoka zany tsy maintsy miova foana ny toe-pahasalamana na karakory na karakory. Satria misy raha vaovao agnaty ao. Ny sasany ary zaza mipetraka herinandro dia mandandao foana izy. Hoany ny paracétamol misy efatra tsy mahita. Atao an'izao atao an'ilay tsy mahita satria aretina normal regny vokatry le voka. Dia noho ny tsy fantakarany sasany misy magnatoro hoe mandeha anao mandeha ny professeur arany. Professeur io tsy mamono hôpitaly be koa. Lalapasika io. Ary sahirana anao vao mahita ananjy. Dia lasa koa miaraka amin'ny kiboely iny pitsepitreka araka lala. Dia magneky tsapitsapena mpimasina zay kibo. Zanako anao. Ahodiny mihitsy lohany zaza io. Dia magneky tokoa ohatratsika. Or nefa tamin'ny minitra sy segondra iny nanompo sampy ny anaranao. Nanokatra varavarana ho an'ny devoly ianao. Izay neverinao fa andeha hitsabo tena. Izay neverinao fa mety hanala le magnotika anaty kibo. Izay neverinao fa mety ampisinga ny fanentegnana amin'ny vatanao. Or ianao lasa nanokatra varavarana ho an'ny devoly. Regny zavatra regny mila tandremantsika indrindra ny vehivavy bevoka. Raha bevoka anao mandeha am-piangonana atao délivrance sady tapahana ozo. Satria Andriamanitra nge nametraka ny zaza anaty posonao anaty kibonao io. Andriamanitra nametraka an'io. Ka iny ndraika ny idirina mpimasina le resaka. Raha mba iramosenao no miteny hoe zao ny anao mba misy idirana.
fa mpimasina tsisy idirina am'zay anaty kibonao na nikely raha mba nandeha dokotera ianao c'est normal mandeha misafo kibo agny amin'ny rasazy ianao c'est normal fa mipimasi toko tsisy idirina am'zay anaty kibonao zara niaranao nandeha any mba isina fifamatorana entre anao sy le devoliny asatsika rehetrarehetra zany menapetratra zany jereo fa lasa misy fiantraikany amin'le zaza ny fangalovanao ny tsapotany zany mahatonga an'regny zaza sampagna reny tsy te ilaza fotsiny regny tsy te ilaza fotsiny ray aman-dreny fa efa maro tany tonga zareo mandeha tamina tromba zareo nangataka zaza ny sasany agny amina angabe agny mandeha mangataka zaza ny sasany agny amin'ny tomasy mandeha ahoana ny ampilamina ny zaza anaty kibo am'zany zany mahatonga an'izy regny fa tsy te hitanisa fotsiny le ray aman-dreny amtanino nanino mazy tsy nefa takerana vety ho azy nefa nao tsisy nao maventivety ho azy zany fa misy raha nataonao tany ambadika tany zay tsy sakinao miteny anazy so ihany misy mpanompon'Andriamanitra masamy toroteny le regny aketinao le sekrenao jiany hitahinao ny Andriamanitra hitahinao mifanamasina alleluia misy koa nefa misy karazan'olona zareo menakavy mamilava dao garora dao mamilava nahafatin'ny ababeny ohatra hoe matintoka tonton matintoka zokobe matintoka zao matoka de izy ndray mba miziriziry agny mba anareka magnino misy anareo hoe tsy mahita nareo zany papa takeo igny magody magnaly fa igny le miseo igny regny le miseo magnanatra igny mihitsy a igny mitratra le regny le miseo magnanatra hoe zany le tsy mahoatra ny rano zany le tsy mahoatra ny rano igny mihitsy matetiky olo tratra ireny mihitsy matetika mitratra de tsy tonga saigny ianao hoe fa iny moa mahatonga ny firenenenakavy tratratratana problème fo tsy tonga saigny ianao hoe fa maninona ny fianakavinay mitratratany zavatra misy fifamatorana amin'ny devoly misy fifamatorana amin'ny devoly ndraindray nanao tompotegna bara tsy hainao ino mahatonga anahy ohatran'ity ino mahatonga anahy manaonao foana ino mahatonga anahy manao an'io zavatra ataoko io de napenitatra ny zavatra ohatran'izany zay danao regny olo voafatry mitoka regny misy zavatra normal fa tsy hoe zavatra normal satria misy liendamao zay mifamatotra tam'le olona misy zavatra ataonao io nge eny tsara misy zavatra ataonao io nge tegna hitanao fa ratsy sady fantanao tsara fa tsy fanao fa nole fatorana de tsy afaka am'le izy ianao misy raha mamatotra anao de tsy afaka am'le izy ianao misy ny sasany zavatra efa nahafatiny fianakaviana zao fa mbola iny ihany mataony satria voafatotra izy ao ny sasany de fatorana ara-panahy ny sasany fatorana ara-tsaina io tena misy fatorana amin'ny tontolo ara-panahy amin'ny fagnanao mihitsy ny voafatotra ny sasany voafatotra any misy saina any anisany mahatonga fatorana koa ny fahotana anao mihitsy nanota sy regny fahazaran-dratsy regny mahatonga fatorana izy regny tsy tonga ho azy reo fa nisy varavarana atao nosokafanao ary mety tsy hainao nanokatra anazy fa mety ny ray aman-drenynao tany aloha tany efa nisy toka ny tantarako an'izy rehetra ihany fa mbola very tantarenanao ny minitra ny olo anankiray magnaody andeha amina mpagnaody de nanokatra varavarana amin'ny fiainan'izy zay ho an'ny satana misy tsy faly mahainao an'izany fa c'est la vérité raha anao efa nisy fotoana nandeha nagnatona mpimasy nagnatona mpitromba nagnatona mpiskidy nanokatra varavarana ara-panahy teo amin'ny fiainanao ianao zay devoly tsy afaka midimiditra foagna zany na tsy misy varavarana misokatra anisany zavatra matetika mahazo olo maro miozona zay lazain'olona tany misy olona ane mamozona anao tsoky zao fa tsy fantanao mijoro mitereny varotanao izy de manomboky miano izy tsy mandeha tsy mivarotra reny
anao mety tsisy raha fantana da anao lasa be midinao raha raiky lofo ake alefa anao dokam-barotra efa ataonao farak'izay mora mbola mety varotra foagna hitomagna aby anao mandray volana satria misy fatorana maheno tsara be le olona faranao io ho anazy mihitsy moa mpitiako taty tainy tompo atsika rehetrarehetra ary androany eno tsara fa ho tapatsika no fatorana ara-panahy rehetra zay tsy nampahomby ny fiainanao minory anao fa misy zavatra efa miala amitsika miteny io misy fiainan'olona maro afaka alleluia zagaga anao raha mety ahita olona anao androany mihetsika devoly tamiko satria ho afaka izy eto le jesosy manafaka eto la herin'ny fanafana androany ikasika fiainan'olona maro alleluia mampalahelo raha fa misy fianakaviana tsy maintsy misarabady fo manambady fa misaraka dia raha jerevany sasany dia misy mahay miteny mihitsy hoe ma problème andreny tsy manaja ny tegna ratsy fitondran'ny tegna ka ranjao tegna or nefa liavan'izy io misy fanahy izy io misy karazana famatory possible zany le razambe taloha tany nananao ody mba zahoagna vady izinao nagnano fagnafody mba zahoagna vady ny zavatra rehefa azo avy amin'ny devoly tsy maintsy arateny foagna na tianao na tsy tianao tsy maintsy tsimbany foagna satria tsy devoly ny devoly raha tsy manimba zavatra tsy devoly ny devoly raha tsy mandrava zavatra betsaka tratrana zavatra saramitsana ary tegna mampalahelo tsy maintsy misarabany ary na dia mitandrina be sana amin'ny ahoana ny sasany mbola tratra foagna misoran'Andriamanitra ianao fa mibavaketo androany soran'ny tompo ianao fa tonga eto androany fa ho tapaka zany ozona izany alleluia misy aneravana olona tegna amin'ny fomba tsy takatry ny sainao mahatonga fisarahana am'zareo raha dinina dia zavatra tsisy dika no misarahana hoe nisaraka ao ny rana sy rana nisy rana ventibe talohan'io fa tsy nampisaraka misy zavatra tegna netreretinao dangereux fa tsy nampisaraka raha resaka siranao masina loatra zany ny ro igny miteraka mpisarahana dia imagineo fa asa devoly zany fa zavatra normal miezaka ianao mitandrina miezaka ianao magnino fa tafalatsaka agnatin'le nahavoany le taloha koa anao satria misy famatorana ara-panahy mamengavy anao zany roany mba ino fa hain'Andriamanitra afahana ianao alleluia amena amena ary azavariny ianao fa tsy voatery olona tsy mitandrina regny olona voareny fa misy fanahy abaka ka da najerevony avanao so misy zavatra ratsy manjoanareo zay miverimberina fo hoe nisy tany amin'ny ranony nisy tany amin'ny ranony tratrako ny eo ny ranony vo vetivetindreo ny ranony andreo tratran'izao ary le olonareo presque fianakavianao daholo misy fifandraisana ara-panahy mila tapahana ary zavatra io tsy hipita aminao itsony amin'ny anaran'i Jesosy tsy andraitra aminao itsony no mananao fa androany manapatapahana andreo liesa taniferetrarehetrareo amin'ny anaran'i Jesosy ao ndray sasany avy manan-karena be aveo vaitana napanahy ianao anao raha mahita fitanisana izy ta Comore ta jongijongy misy fotoagna zany misy ta Dubai sarina fananana sisa anao serenao vitangeny anahy tanao sary teo ty za tany Eropa ty iza tany sary sisa fa ravo fananana ireny zavatra reny tsy zavatra tonga ho azy fa misy fifandraisana ara-panahy zay mila tapahana alleluia itahainao any amin'ny tompo amen ao Samuela faharoa toko faharoa ambin'ny folo Samuela faharoa toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fa efatra amby roapolo zany indrindra fa mba tsara zany rehefa mialohany anambadiana indrindra ho an'ny tanora zay mbola tsy manambady mba midira ihany amina fanapahana ozo manapaka ozo tapahana ozo ale madama tapahana ozo koa le ramose fa tsy raha hoe tonga dia trano raika ake fo nefa tsy fakafantara magnano
fotoana tena hoeto ambao fa zany teny aminao ny fitahina tsara indrindra teo amin'Andriamanitra. Anao zay matatra devoly zany raha manompo an'Andriamanitra anao tsy very zany ianao. Amarona ny mivavaka tafitareko anao zay raiky ndraiky tsy tafita. Misy moa tena mitahorony devoly amin'izany nefa neka betsika izy ka mivavaka be ka tsy maty dia vety. Misy tena mpahoriny devoly amina fisaina ohatran'izany hoe zareo mihitsy ny raha vao mivavaka be dia na izy maty na izy vety. Anao amin'izao moa zany manakory vety sy tsy vety. Anao matatro vety. Tain'i Jesosy anenao. Samuela voalohany toko faharoa ambin'ny folo. Andininy fa efatra amby roapolo ka hatramin'ny fadimy amby roapolo. 2 Samuela faharoa zay fatifaty Samuela voalohany. Samuela faharoa toko faharoa ambin'ny folo. 2 Samuela 12. Andininy fa efatra amby roapolo ka hatramin'ny fadimy amby roapolo. Mivaky toy izao ny anaran'i Jesosy manao hoe kanefa matahoran'i Jehova ianareo. Samuela faharoa. Samuela faharoa toko faharoa ambin'ny folo. Andininy fa efatra amby roapolo ka hatramin'ny fadimy amby roapolo. Mivaky toy izao. Ary Davida nampionona ny Batseba vatiny dia niditra tao aminy ka nandy taminy ary niteraka zazalahy izy ka nianarany natao hoe Solomon. Jereo amin'ilay Solomon ary ambany ary nasy ny petiteo hoe égale miadana. Amen. Solomon zany dia mbola tagnaty kibo nefa nampifamatorony Davida mpanjaka tamina fiadanana. Dia jereo tsara io na tsy hoe Solomon petitin dia égale miadana. Ary Jehova tia azy. Andininy fadimy amby roapolo. Dia naniraka ny Natana mpaminany ka nanao ny anarany zaza hoe Jedidia noho ny amin'ny Jehova. Jereko le hoe Jedidia petit d dia nazaveny any ambany hoe tian'i Jehova. Ny anaran'ny Solomon zany dia io Jedidia tian'i Jehova na hoe imiadana. Nao zany koa teraka zazalalahy atao hoe miadana anarany. Arahin-raha anarany. Zay ny hoe Solomon miadana. Io rehefa natonga ny fanjakan'i Solomon na tsisy ady mihitsy. Satria nifamatotra tamina fiadanana i Solomon. Alleluia. Nisy fifamatorana tao. Ny anazy zao mba tena nitenony azy kely aminao zany ilay zanako reo. Mbola anaty kibo reo dia efa hivavaha. Tsy haiko raha mbola hoisy koa viany fô. Ilay telo reo ilay tapitra efa nametrako tany dao. Hoe ty raika ty aran'izao. Misy sironona raiky zay natao hoe tavandray. Olo misy ilagna zany. Vavaha, tena vavahako raha naniko mihitsy amin'ny anaran'i Jesosy reto zanako reto ohatran'izao, ohatran'ity. Ianao rehefa bevoka fa dinao mba andeso am-piangonana fa tsy tomasy ndraiky mba tany mbo hitanao. Ndeso am-piangonana ty vavaha. Nisy araiky farany io ary nianaly zanako farany io andeha l'hôpital kareo fa hoe hiteraka mo. Na andeha takany tsy misy fa misy piry reto andeha ta tsy mety teraka modèle raha mifony termos. Leo zany mantsy ny mamany mahatonga anazy tsy mety teraka zany mbola tsy nameny anaran-jaza. Dia nameny anaran-jaza namomezaka ny anarany io noela teraka somantsara Osiano Samuel. Tady mbola misy Davida koa anarany jiaby. Azona izy misy zavatra ohatran'izay zany rehefa amina fiainana. Fa zavarina fotsiny ianao. Alleluia. Sambatra regny vehivavy natao batisa tamin'izy bevoka regny tegna sambatra. Raha vadinao zany agnisany tamin'izy bevokany natao batisa sambatra satria lasa nampifandraisany tamin'Andriamanitra miaraka amin'ilay zaza tagnaty kibo. Regny zaza tagnaty kibo tamin'ny anao natao batisa regny no marina fa zazanana ho avy mamiratra regny. Zaza ho feno fahasoavana regny. Zaza ho feno famirapiraty ary mitondra fitahina ho anao regny. Amen. Satria ianao tsy mitondra voka fotsiny fa sady nanao asan'Andriamanitra. Nanolotra n'ilay zaza ho an'Andriamanitra. Ho anao zay mitaiza kely aza misalasala mihitsy ianao mba magnatony misy fotoana pastera mba hotsofona rano ny zanaka. Atolotra anao an'i Jesosy zany.
Zany tokony atao zaza atolotra ho tsofona rano. Amen. Amen. Ary amin'ny Samuel voalohany, toko voalohany. Samuel voalohany, toko voalohany. 9:1. Mbola ao tsara be tsikeritseritsy. Androany ho afahany ianao. Mila misy teny aloha miraikitra agnatin'ny fonao. Samuel voalohany, toko voalohany. 9:1. Mivakitra izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nivoady izy ka nanao hoe, Jehova tompony maro, raha mba hitsinjo tokoa ny alahelo ny ankizivavinao ianao, ka hatsiaro ahy, ary tsy hanadino ny ankizivavinao, fa hanome azy zazalahy, dia omeko ho an'i Jehova kosa izy amin'ny andro rehetra iainany, ka tsy ho kasika reza ny lohany. Amen. Ary amin'ny 9:70, 1 Samuel 1:17, 9:70, dia namaly Eli ka nanao hoe, mandehana soamantsara, ary omen'Andriamanitra Israely anao ane izay nangatanao taminy. Teo revaka nompoiran'ny Samuel mpaminany. Io 1 Samuel 1:11 io. Nisy olona nanolotra, nisy olona nivoady, tsy mahagaga raha lasa zaza ampiasain'Andriamanitra le zaza. Satria tamin'ny fahakeliny mbola tsisy akory Samuel no efa nivoady mamany hoe zara miteraka eo atolotra anao an'i Jehova le zaza. Zara mahazo zanaka eo andesiko am-piangona, asako magnano asan'Andriamanitra. Ny zara mahazo zazalahy eo ataoko an'izao, ataoko an'ry. Efa nisy fifamatorana. Fanontaniana anankiray faharoa apetraka aminao. Ianao hoe mba mifandray ihany koa amin'ny iraka izay ivavahana. Mba misy fifamatorana ve entre anao sy ty fiangonana misy atsika. Sa anao le karazan'olo rehefa te hiala dia miala le. Jerijery anao mihirina le. Izy koa natao zay ny vadirana, manahirana e. Eka fotoan'ny andramana dia mandeleka eo. Fitiraiky teo anao iny mbola. Zany reny ataonao anatina tokantrano. Tsy mety zany e. Anatina fiangonana. Satria mihiraka ivavahany ihany koa dia misy fifamatorana ao anatiny. Mba tegna mifamatotra amin'ity hiraka ty dia ianao. Ianao zany raha anisan'le olona hoe tsy mampanina anao na tsy mandeha mivavaka ny tegna marina tsy mifamatotra amin'le hiraka io. Tsy mifamatotra amin'le hiraka io. Tegna mifamatotra. Ahoana ny fifandraisanao amin'Andriamanitra anatin'ity fiangonantsika ty? Ahoana ny fifandraisanao amin'ny ray aman-dreny ara-panahy anatin'ity fiangonantsika ty? Tegna misy fifamatorana ve ianao? Satria misy karazan'olona tsy mety miova mihitsy ny fiainany. Mbola izy miditra teo efa 5 taona, 1 taona lasa ihany mbola fahitanao anazy jusqu'à androany. Zany mahatonga an'ireny olona mivavaka fa tsy mahita vokatra izy amin'ilay fivavahana. Ny antony tsy mifamatotra amin'ny fivavahana ataony io ny fiainany. Tsara anao fantanao zany manomboka androany. Ny zavatra rehetrarehetra atao dia misy foana zay fifamatorana zay. Hitanao ny olona raha vao hiara hiasa, ino ny zavatra atao voalohany? Contrat. Raha mifatrano ianao, ny zavatra atao voalohany? Contrat. Ka raha hanompo an'Andriamanitra, rehefa tsara Andriamanitra rehefa niantso an'i Abrahama, contrat aloha nataony. Condition sy contrat. Mialamitra amin'ny ray aman-sy reninao anao, ho any amin'ny tany izay mpanantenako anao. Hataoko firenena lehibe anao. Ny condition nangatana tamin'ny Abrahama tsy raha marobe fa nasiany miana tao amin'ny trano iray sabiny. Iny tompony ianao. Alleluia. Misy karazan'olona za teo tsy mety miova mihitsy ny fiainany satria tsy manaiky fifamatotra amin'ilay hiraka misy anazy izy. Tsy mankatoa izy. Tsy arahany zay zavatra hitarihana anazy anatin'ny fiangonana iny. Tamin'ny andro olo fotoam-bavaka eto alarobia tsy mety amin'andro olo izy alakamisy. Za rehefa nisy ny teny izy manino antsika paster mivavaka sabotsy e. Izy votonga bakany anao fivavahana kato. Atao sabotsy zany mifanaraka tsara be fotoagna ananjay zay. Izy raiky ataoko mivavahana eky. Misomotra zany tsy ahoany zany zay zavatra hitarihanao anazy tsy ahoany. Ary ny sasany mialatsiny, tsy ahoany zany zavatra hitarihanao anazy tsy ahoany. 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 Tsy ahoany zany zavatra hitarihanao anazy tsy ahoany.
somary teny an'izay za ny sasany zavatra ataony agnatina fiangonana dia manao zay ampalahelo an'ilay ray aman-dreny agnatin'ny fiangonana zany foana ina fa misy raha mampalahelo hoe tsy maintsy avy taminanjy tsy maintsy izy foagna naomby Jehova naomby izy tsy maintsy izy fo nagniny fa izy ke zay nanjely le zay na fitsikaka fa misy raha mikorokorotana am-piangonana fa naomby ndraiky tain'i Jesosy anenao ao moa ny sasany andehanana mivavaka avantage zany andehanana mivavaka oveny pasteur miarahana oveny pasteur mba hanao an'izao fa io na raty io ary valoko vide termeky izy mihaino fizarana rafa asa toetra vakeza loatra zany mahandre olo amin'ny vavatena ny tsy magnanjany tainy tompo arero e azonao ve zany tiako tenenina misy fomba fiainana vaovao takina raha te hiaraka amin'Andriamanitra fa fivavahana zany tsy hoe ataotao fotsiny am'izao hoe te hivavaka te mivavaka misy fepetra takin'Andriamanitra aminao zay tsy maintsy arahanao na tianao na tsy tianao avantage ny sasany fa izy tsy manaiky famatotrako fomba zahoany avantage fo ohatra hoe mety mahazo vola izy ohatra mety fantako hoe mahazo ino izy fa mihinana mety ho avantagenao zany mipetipetany aminao fa zay zavatra bekonao anazy tsy ataony na zato amberivo toroteny zarainy pasteur tsisy raha mahinany zany fa raha agnaty lohanao oviako misy fizarana vary oviako azy misy fizarana lamba oviako azy misy fizarana vola io tsy miasanao révélation zany raha mitaninao anazy zao toroteny nandraika fa tsy azinao nefa izy teo première kilte deuxième kilte cinquième kilte le tsisy fizarana vola nandraika tsisy miditra agnaty lohany koa fa le karan'ireny mieritrerety anao reo karazana loatra an'izany ao moa ny sasany hatram'izay mba nivavahany io tsara mba nagnano amafolo-karena zany na indray mandeha tsara mba nanao an'izany izy tadidio fa ny fanaovanao anazy regny dia ifamatoranao amin'ilay iraka misy anao fidiranao anatin'ny faneken'Andriamanitra zany misy fanekena zany ataon'Andriamanitra sianao maheno ve anao ary zany agnisan'ny toroteny tsy dia tian'olo loatra raha toroteny amafolo-karena folo tsy tian'ny sasany mihitsy raha voaresaka hoe famafazaka e fanomezaka e nefa tsy maintsy koramiko le izy androany izy reny tompo tsy hoe fahasahiranana pasteur alagna amin'izy reny o dia anao mieritseritsy hoe tsy magnano dimy za mety sahirany pasteur nare tsy sahirany na magnano na tsy magnano fa za kosa tsy maintsy mampianatra anao ry magnatoro anao magnanova anao raha teo hotahin'Andriamanitra halleluia amen ao amin'ny Deutéronomie ao 5:16 Deutéronomie 5:16 amin'ny anaran'i Jesosy Deutéronomie 5:16 mbola ao tsara ve le olona akaikinao ozy eto hoe manajà ny rainao sy ny reninao arak'izay nandidiny Jehovah Andriamanitra ao anao mba ho maro ambo ianao ary mba hita soa amin'ny tany zay omeny Jehovah Andriamanitra ao anao alléluia donc Deutéronomie 27:16 Deutéronomie 27:16 ozy regny baiboly eto amin'ny anaran'i Jesosy Deutéronomie 27:16 manao hoe ozonona zay manao tsinitsinina ny rainy na ny reniny ary ny vahoaka rehetra anao hoe amen ozonona tsy voniny any zany nisina ozo ary za mieritreritra mihitsy anao pasteur na ozo fa efa voasoratra tany amin'ny andro Deutéronomie le raha ary efa vita amen naletra tamin'izany tain'ny tompo ianao tain'i Jesosy manokana ny fiainanao le fanajana resahana eto tsy le miondrikondrika mahita ny dady ny mivangivangity
Tsy zany le fagnajana. Fa le fagnajana ray aman-dreny eto misy action ataonao. Fiainanao mihitsy le magnaja. Tia magnaja ianao. Ny fomba fagnajana tsy amin'ny lela fotsiny, tsy amin'ny baba fotsiny, fa ny fomba fagnajana amin'ny fananana. Amin'izay rehetra misy aminao, agnajanao ray aman-dreninao. Tain'ny tompony ianao. Tain'ny Jesosy ianao. Mandiniha tsara fa ny olona tsy fagnaja ray aman-dreny raha tsy fiafara. Arety tegna anao tsy piko tsara mihitsy. Na inona faiblesse ray aman-dreninao, na ohatrany ahoana ny fantrana, na olo tsy mianatra izy, andeha ataoko hoe nampanompo sampy ary izy, papanao fe. Indray manko atsika rehefa rehefa miditra agnatin'ny tontolona fivavahana, dia misy tady diso fijery hoe Jesosy ihany fa ny ray aman-dreny tady tsadrainy. Non. Diso be ianao raha izay, ray aman-dreny mbola velona ny volaniko te. So dia misy magnova ndraiky hoe andeha ampasana ny zavatra. Mialalalaka foana izy. Le teneniko eto ray aman-dreny le mbola velona. Amin'ny fahavelona ray aman-dreny mihitsy ianao no mandeha aminazy. Tain'ny tompo ianao. Alleluia. Ary ny fiainan'ny olona dia mifamatotra amin'izay nolazainy Baiboly. Na dia tsy mino azy ianao. Fiainan'olo jiaby ambony tany ity dia mifamatotra amin'izay nolazainy Baiboly. Na dia tsy mino ianao. Satria tsy finoanao, tsy manafoma ny fahamarinana. Andeha ataoko hoe tsara mbola nahita pays efa tsy Madagasikara ianao. Dia misy miresaka aminao ny États-Unis. Ianao hoe za tsy mino an'izany. Na tsy eny ny fisian'ny États-Unis ianao, tsy manafoma ny fisian'ny États-Unis zany. Ohatran'izany, be da be ny olona tsy mino izay lazain'ny Baiboly. Na tsy ino izay lazain'ny Baiboly ianao tsy magnala ny fahamarinana biblika zany. Atsika rehetrarehetra ve ny tavitiko ambara? Ya. Ka ny tsy finoanao tsy mahafoana fahamarinana. Afaka anao zao tsy ino, za zao miteny anao zany hoe lehilahy. Misy nanao inona koa izay lehilahy ao. Volagnao filalato. Ka ny tsy finoanao tsy manafoana ny fahamarinana fa lehilahy ny tena. Tain'ny tompony ianao. Tain'ny Jesosy ianao hoe. Amen. Maro tompony olona maty tanora. Ao andreny sasany ambinina fa maralava. Ary ny fiainana tsy afaka misaraka ny ray aman-dreny. Na tiana na tsy tiana. Na ampifamatora ny papanao miteraka anao fiainananao. Ampifamatora ny papanao ara-panahy ny fiainananao. Ampifamatora ny Andriamanitra fiainananao manomboka anao. Dia avero kely amin'ny tanina sady mba mamotaniana kaikanao no mifamatotra amin'izy ny fiainanao. Tain'ny Jesosy ianao. Mampalahelo fa be da be ny fiainan'ny sasany mifamatotra amina tady vola. Dia magnino anao tsy mandeha mivavaka, mba nandehandeha hely asa tatoata tata tsy mandeha. Raha mandehandeha hely asa tatoata dia tsy milanitra anao. Raha avy Jesosy amin'izy mandehandeha hely io ka. Verinao zany hoe na tonga Baiboly teny hoe raha alaina ny alina ozy ny fananao. Ho aniza moa ny fanananao. Mahantra indrindra tsy ozy Paoly apôstôly raha ny amin'izao fiainana izao no tena tsy hainy Kristy. Anao na manana vola araiky trano tika, maty anao na ny ariva, tsy dirany fiainana mandrakizay ny fanananao vola. Andeha tao kainao faran'izao laniana dia tao ambony tany, tsisy dirany lanitro hoe za mba tsy ampidirina reka haiko zao rehefa mibanavarana. Resaka géométrie le raha. Tsisy dirany géométrie-nao zany. Hoe mba taraiky kely zany Jesosy ampidirina zala mathématicien. Non! Tsisy dirany mathématicien-nao. Na hoe mitandregnesanao fitanesin raiky clavier fa mamalaka le anjely raiky amin'ny sisiny. Dia mietraka fa anao fampidiry izy satria namalaka anao. Eo anao. Na dia anao farany mahay mitendry basy. Tsy tafitrany anao raha tsy nandray Jesosy ta problème. Satria mitandregnesanao fita amin'ny sisiny. Ahoana indray moa zany? Tsy diapason mihitsy gitara ny erigaio. Tsisy dirany. Maheno tsara be tsika rehetrarehetra. Manomboka androany ravany devoiranao anankiray.
amin'ny famatory amin'Andriamanitra fiainana. Izay mikatsaho aloha sy ny fanjakako sy ny fahamarinako dia anamiko anareo ny zavatra rehetra. Halleluja. Mitombo fahaizana ianao ampidiro anaty fanjakan'Andriamanitra ilay fahaizana. Ataon'Andriamanitra manan-karena be ianao ampidiro anaty fanjakan'Andriamanitra fananan-karena. Nomen'Andriamanitra ny tanjaka ianao ampidiro anaty fanjakan'Andriamanitra ny tanjaka. Fa aza mirehare hoe za mahay an'izao na za ohatran'izao amin'ny famatory amin'Andriamanitra fiainana. Na azo lesona be ianao androany? Areto androany anapatapaka an'ireo karazana ozona rehetra eo fiainanao. Eto androany anafaka ny famatorana amin'ny Satana io tsy andaitra aminao intsony. Na inona io ny zavatra ataon'ny razambenao tany aloha izay niteraka fifamatorana tamin'ny devoly tao amin'ny fiainanareo. Androany tapahana amin'ny anaran'i Jesosy. Raha mba mino ny herin'Andriamanitra ianao mitsangana moramora amin'ny fiainana misy ianao. Eo mitsanganana ianao dia sarato amin'ny lanitra ny tananao anankiroa. Tsika ianao manomboka hivavaka hoe Jesosy eo, afaho aho, ampio aho, rakofy amin'ny herinao aho, omeo anahy ilay tanjaka ara-panahy, isarako tanteraka, amahako tanteraka, mifatorana sy ny fifamatorana tamin'ny Satana. Na inona tompo fifandraisako tamin'ny devoly. Tapaka izany manomboka androany. Tapa-kevitra androany Jesosy ahy. Isaraka amin'ny fahazaran-dratsy. Isaraka amin'ireo fanompoan-tsampy. Fanompo an'Andriamanitra velona. Amin'ny anaran'i Jesosy. Raisiko ny hery. Raisiko ny fahefana. Ny ozona rehetra. Tapaka. Tapaka amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy mahazo manaraka anahy intsony ianao Satana. Tsy mandaitra amiko intsony izay rehetra nataonao. Olombavao manomboka androany. Satria raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olombavao izy. Olombavao zanak'Andriamanitra. Miala ianao Satana. Miala amin'ny fiainako ianao. Any Jesosy aho manomboka androany. Anompo an'Andriamanitra manomboka androany. Ary na dia ratsy aza Andriamanitra tia ahy. Na dia tsy mendrika aza Andriamanitra tia ahy. Intia tompo. Apetaka peletagna amin'ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy. Eo ihany ianao tovy ambony tsara ny tananao fa hivavaka ho anao ahy. Raha eo mijoro reto amin'ny mampalomponao ahy izay nosoranao, nomenao hery, nomenao fahefana. Nisaniza tompo androany karazam-piainan'olona miaino anahy manatrika eto ka mifandray amin'ny devoly. Tapahako amin'ny anaran'i Jesosy ny fifandraisana. Biara levona manomboka androany ny fifandraisana io. Satana mandroka anao za zao dia zao. Miala amin'ny lehilahy io ianao. Miala amin'ny vehivavy io ianao. Tsy manan-kera ny fiainantsony ny fiainanao manomboka androany. Tsy manan-kera amin'ny vehivavy intsony ny fiasanao. Raisiko ny sabotra lehilahy ny tenin'Andriamanitra. Anapatapahako ny ozona rehetra. Anapatapahako ny fifandraisana tsy izy rehetra. Navitaiza navitaiza. Nisy fifandraisana ratsy manahaka anao amin'ny resaka tokantrano. Androany tapahako izany fifandraisana izany. Ninona fifamatorana izay nataon'ny devoly tamin'ny ara-bolanao. Tapahako izany fifamatorana izany. Vaako ny fatorana rehetra. Va amin'ny anaran'i Jesosy. Androany aho manafaka anao aho. Ary miantso ny herin'ny ran'i Jesosy hanadio anao. Rakofako amin'ny ran'i Jesosy no avinao rehetra. Ary mitsodrananao mba ho tsara fiafara ny fiainanao. Tsy farana ny fomba tsosotra zany ny fiainanao eto ambony tany. Ametaka tantara goavana eto amin'ity tany ity ianao. Ary anisan'ny modely any amin'ny fiarahamonina. Tsofokorano ianao mba handresy ny ady rehetra izay atianao. Ary mandidy ny aretina rehetra hiala amin'ny fiainanao. Hozoloko ny aretina zao dia zao mivaha. Io fanahy fisaraha-panambadiana io tapahako tsy mahazo mifandray aminao intsony. Ireo karazana ozona ny lovanao avy amin'ny razambe androany tapahako amin'ny anaran'i Jesosy. Na inona teny negatif nolazain'ny olona tany amin'ny fasana, tany amin'ny fisikidina, tany amin'ny tonga, tany amin'ny angabe, foanako amin'ny anaran'i Jesosy zany dekret zany. Na inona teny hafahafa nolazain'ny olona tao fiainanao, androany foanako amin'ny anaran'i Jesosy ny fiasana zany teny zany. Mitsodrananao mba handray fiainana. Raiso le fiainan'Andriamanitra. Raiso le fanavoazam-piainana avy amin'ny Jesosy. Raiso ny fitahin'Andriamanitra. Raiso ny fitsarana. Raiso amin'ny anaran'i Jesosy. Manomboka
Manomboka androany dia olo vaovao ianao. Manomboka androany dia hitsangana amin'izay ianao ary tsy ho lavo mandrakizay. Ny Andriamanitra vavantsika anarana ny fiainanao. Ampalehibe anao any Jehova. Amenao fiadanana ny Andriamanitra vavantsika. Ampandroso an'io aktivité ataonao io ny herin'Andriamanitra. Ary tsy ho takany teo aloha ny fiainanao manomboka eto. Fa ho départ vaovao. Départ vaovao. Départ vaovao. Fa miosona rehetra tapaka amin'ny anaran'i Jesosy. Samy ary misaotra n'Andriamanitra. Misaotranao izay tompo. Mankasitraka dada malala. Fa teto tokoa ianao niaraka taminay. Misaotra ny amin'ny teninao izay nizarainao anay teto. Misaotra ny amin'ny fanafana tompo. Misaotra ny amin'ny fanapana ozona. Ary na ianao izay manaraka ny any amin'ny any direkta tompo. Mandray izy amin'izao fotoana izao. Mandray fanafana izy amin'izao fotoana izao. Mandray hery izy amin'izao fotoana izao. Amin'ny anara mahery Jesosy Kristy. Misaotra tompo. Mankasitraka anao izay. Averina ho anao tompo fidera. Tiako mba hisaotra n'Andriamanitra ianao. Tiako mba tena hivavaka amin'ny fonao manontolo ianao. Tadio fa tsy voavidy mbola mankarena fotoana teto amany. Ary nizanizy ianao tonga teto. Minoa ianao fa tapaka ny osona rehetra ho fiainanao. Tsy misy zavatra hafa afaka manaraka anao etsony. Ireo karazana fahafatesana velomberona tapaka amin'ny anaran'i Jesosy. Mifanany fahafatesana rava amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy mahazo mikitika ianao sy ny ankonanao. Rano Jesosy ny mandrakotra anao. Mpandresy ianao. Ho ela velona ianao. Ho salama ianao. Atanjaka amin'izay ianao. Manomboka an'ireny karazana vaovao tsara amin'izay sofinao. Ahita fitahiana sy fahasambarana ny masonao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Mahazo toerana vetivety ary ianao. Alleluia. Tahin'Andriamanitra antsika rehetrarehetra fiadanan'ny tompony eo aminao. Nahazo lesona ve ianao androany? Mba somary anontanivo ary ndraiky ianao mba inona mba rainao hoe anontanivo izy inona hoe leson mba azonao tena. Fotoana zao manana 5 seconde kely ianao mba iresana amin'ny akaikinao mba anontanivo izy inona mba lesona voaraina. Sasany mbola megna koa tsy asainy toloteny fa mba hanazava zay mba voarainao dia inona mba voarainao. Tsy possible ny zavatra voarainao tsy voarainy olona akaikinao io. Amen. Eny ary tahin'i Jesosy tsika ho tahin'Andriamanitra ny fiainanao. Misaotra antsika rehetra nahatratra amin'ny farany. Za dia magnentana anao foana mba partageo ny vidéotsika ho an'izay manaraka en direct. Asivo j'aime, asivo commentaire. Ary tsy vitan'izany mba mitoma namana andeha hivavaka eto.